Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino hajaina. Ny teny manampahaizana anankiray manao hoe Tandremo izy indraindray ireo mpialona tonga eo anatrenao miresaka amin'ny endrika fananarana, amin'ny endrika sosikevitra, amin'ny endrika fitiavana. Saingy ao ambadika izany dia velam-pandrika lalina ka aharendrika anao eo amin'ny fiainanao. Jereo ny tantarany mpaminany Adama razamben'ny zanak'olombelona sy ny mamantsika Eva rehefa tonga teo anatrehany ny devoly izay niresaka taminy ary nanome sosikevitra azy. Ny teny devoly tamin'izay fotoana zay hoe moa ve fantatrao ry Adama sy Eva fa ny antony nandrarany tompo zanahary anareo tamin'io voankazo voarara io satria io voankazo io no antsoina hoe shajaratul khuld, voankazo ny mandrakizay. Izany hoe rehefa mihinana io voankazo io ianao dia ho velona mandrakizay, tsy mandalo fahafatesana ary tsy mandalo ny fahanterana fa hijanona amin'ny misy anao ankehitriny. Rehefa nainao zany Adama sy Eva dia resiny devoly tamin'izany velam-pandrika izany ka tafihinana ilay voankazo voarara. Saingy rehefa nihinana an'izany izy teony eo dia tsapany izy ireo fa navesatra ny kibon'izy ireo ary te handeha hivoaka. Nefa ao amin'ny paradisa dia tsy misy toerana anaovana an'izany ka tsy maintsy nidina dia ty ambony tany. Ny lesona tiantsika tongavana an'izany, tonga ny devoly niresaka tamin'izy ireo nananatra ary nanome sosikevitra fa io voankazo io no voankazo ny mandrakizay. Raha te hena mandrakizay, raha te ho sambatra, raha te hanana an'izao rehetra zao ianao dia mihinana ny voankazo. Nefa ny tompo zanahary efa nandrara any finanana an'izany zavatra zany satria miteraka voka-dratsy amin'izy ireo ka voatery nidina tetỳ ambony tany irenitsika Hawa na Eva sy ny papantsika Adama. Lesona tiantsika tongavana amin'izany, ny mpialona indraindray rehefa hitany mivoatra ny fiainanao, rehefa hitany miaina ao anatin'ny fahasambarananao, rehefa hitany miaina ao anatin'ny zavatsoa ianao, dia tonga izy eo aminao manome sosikevitra, manome anatra, manome teny mamy, manolotra fitiavana. Saingy izany rehetra zany dia manana tanjona ratsy aharendrika anao eo amin'ny fiainana, tahaka ny nahazo any razambentsika Adama sy Eva. Noho izany fidifidio ny sosikevitra sy ny fananarana omen'olona anao, indrindra rehefa olona tsy dia atokisanao loatra, olona anananao fisalasalana. Rehefa miresaka aminao dia tokony mailo lalandava ianao fa mety possible izany olona zany hanome sosikevitra izay ahalatsaka anao ao anatin'ny velam-pandriny ka ho rendrika anao amin'ny fiainanao eto ambony tany ary ho rendrika any ankoatra. Zay ngamba no fampatsiahivantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary atao j'aime fa mbola maro ny lesona izay hozarantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.